faliana indray no iarahantsika mianakavy ao anatin'ity fandarana mahafinaritra omeny tompo antsika ity amin'izao pejy izao Pst Jocelyn Ranjarison miaraba antsika mianakavy na iza andraisanao sy ahafahantsika manaraka izao fandarana kely tsotsotra mahafinaritra izao. Te hisaotra mandrakariva ao ny docteur Rina Telesfor mivady na miafahafana mba hifampizarantsika mianakavy eto andeha hivavaka isika. Raha io misaotra anao zay fa tsy mitsahatra ianao te ampianatra anay anokatra amin'ny masom-panahinay ary te ampahita anay ny ao am-ponao mikasika ny fiainanay. Tompo, mangataka manokana zay mba hibitsika ao anatin'ny fonay ianao, mba alalanay mba hiamazava ny lalanay amin'ny fiarahana aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Dia mitenena Jesosy fa miaino anao zay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka zany dia tafiditra ao anatin'ny fandarana indray tsika zay andraisantsika lohahevitra hoe ohatry ahoana ny toe-tsain'ny fanjakan'ny lanitra, ohatry ahoana ny toe-tsain'ny Fanjakan'Andriamanitra, zany hoe ohatry ahoana ny toe-tsain'ny olona anankiray rehefa manomboka tena miaraka amin'ny Jesosy marina izy. Ohatry ahoana ny tokony fisaina ny olona anankiray rehefa tena miaraka marina amin'Andriamanitra ny olona anankiray. Hitantsika teto amin'ny farany ny toe-tsain'Andriamanitra dia mpisintona olona miakatra. Zay ny toe-tsain'Andriamanitra. Ary sika zanak'Andriamanitra ihany koa dia tokony ho mpisintona olona miakatra, na mivantana io na ankolaka io amin'izay zavatra rehetra azontsika atao. Dia hitantsika omaly hoe ohatry ahoana ny toe-tsain'Andriamanitra, hoe ny toe-tsain'Andriamanitra mpisintona olona miakatra, dia zasy ianao koa tokony mpisintona olona miakatra. Dia ahoana nefa ny ainatsika amin'izany avy hatrany ao anatin'ny fiainana andavanandro? Ny firesantsika zavatra tsara momba ny hafa dia misintona azy hiakatra. Mety ho zavatra kely no mety ho fandraisantsika an'izany, averina ihany ny resaka ataontsika momba ny hafa dia na misintona azy midina na misintona azy miakatra. Ny zavatra tsara resahanao momba ny hafa, na mivadinao io, na ny zanakao io, na mpiara-miangonao am-piangonana io, ny zavatra tsara resahana amin'ny hafa dia misintona ny hafa hiakatra. Ary ny olona tia misintona amin'ny fiainan'ny hafa hiakatra dia Andriamanitra koa hisintona antsika hiakatra. Ny toe-tsain'Andriamanitra dia mpisintona olona miakatra tompoko. Tiantsika loatra ny hira anankiray tonga dia azontsika tsaina, hira anankiray mahafinaritra hoe eto miakatra aho. Ry havana, ny tena marina andaontsika hianatra ny toe-tsaina sy ny fisainana ao anatin'ny Fanjakan'Andriamanitra ho tia misintona olona miakatra amin'ny alalan'ny resaka, amin'ny alalan'ny teny atao aloha, mba tsy ho mpisintona olona midina intsontsika manomboka androany hoe sy mba itsika ny réputation, ny crédibilité an'ny hafa, na zay mba valeur an'ny hafa, zany hoe zay mba zavatra laza tsara nanan'ny hafa. Raha vao miresaka zavatra hafahafa aho, miresaka ny hafa, mikasika ny hafa, dia ohatrany hoe manimba, misintona azy midina ratsorina amin'ny teny tsotra. Vakitsika ny ny teny horaisika amin'ny androany, ohatry ny ahoana ny toe-tsain'Andriamanitra nanoloana ny Joba. Ohatry ny ahoana Andriamanitra dia mpisintona olona miakatra. Horaisitsika izany teo amin'ny fiainan'ny Joba. Joba toko voalohany ka ny andininy 9. Enotsika tsara, hoy Andriamanitra mantsy Satana. Dia hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao? Fa tsy misy olona tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy matahotra an'Andriamanitra ary mifady ny ratsy. Goavana zany havana, Andriamanitra miteny an'izany amina olombelona. Andriamanitra miteny an'izany amin'ny olombelona mikasika ny Joba. Satana eo, hitantsika koa ny zavatra tenen'ny Satana. Efa nandinika ny Joba mpanompoka va ianao? Tsy misy olona tahaka azy eny ambonin'ny tany, olona marina, olona mahitsy, matahotra an'Andriamanitra, mifady ny ratsy. Zany ny antsoina hoe resaka, teny, misintona ny hafa hiakatra. Teo anatrehan'ny Satana. Inona navalin'ny Satana ho isika? Satana kosa te hisintona ny Joba midina. Ary eto mihitsy le tantara. Ary Satana dia namaly an'i Jehova ka nanao hoe motsy fanantenan-javatra va no atahoran'ny Joba n'Andriamanitra. Tonga dia azontsika tsara toe-tsain'Andriamanitra sy ny toe-tsain'ny Satana.
zay zany ny Satana. Raha vao mba mahita ny zavatra tsara ny tenenin'Andriamanitra momba ny hafa, inona akory fa ohatr' zao, inona akory ho ajanontsika izay fatsapahan'izay ry havana. Toetsaina ny lovantsika tany amin'ny tontolo tsisy an'Andriamanitra taloha. Andriamanitra izy mba hoe ijoba tena ohatrao, ijoba iny tena ohatrao, dia misy olona tsy mahazaka an'izany, mety na pastery io, mety hotratra an'izany fandrika izany, na kristianina mafana fohotriny ahoana. Raha vao mare zavatra tsara momba ny hafa dia tsy mahazaka, dia tonga hoe inona koa fa iny any ohatrao, ianao tsy mahafantatra, za mahafantatra an'iny, satria tsy zaka le zavatra tsara resahana momba ny hafa. Eto zany sotsika dia mahita hoe ka hanahaka an'Andriamanitra tsika ao fanjakan'Andriamanitra sa hanahaka ny toetsain'ny Satana. Ny toetsain'ny Satana zany dia te hisintona midina ny fomba fisainan'ny Satana, tsy mahazaka mare zavatra tsara mikasika ny hafa. Fa izasy ianao kosa ndao hiova ny fanavozana ny saina, izasy ianao mihitsy no hopresaka zavatra tsara mikasika ny hafa. Zao famarinana ara-panahy fiainana, rehefa ianao tia miresaka zavatra tsara mikasika ny hafa, tsy tia miresaka zavatra ratsy mikasika ny hafa, tia miresaka zavatra tsara, miresaka zavatra tsara mikasika ny hafa, dia zao famarinana ara-panahy, hisitona zavatra tsara ianao, hisitona fiainana tsara ianao, hisitona ho avy tsara ianao, hisitona fahatsarana ianao, satria ny lalina dia miantso ny lalina hoy ny Salamo 2:7. Ny lalina dia miantso ny lalina, ny fahatsarana dia miantso fahatsarana. Noho izany ndaotsika hanahaka an'Andriamanitra. Andriamanitra le plaza zavatra tsara momba ny Joba, Satana plaza zavatra ratsy momba ny Joba, satria tsy mahazaka mandre hoe zany koa fa inona koa fa olona ohatr'izao iny. Mba tsy zanontsonitsika dia ho hitantsika mihositrana na fiarahana ao am-piangonana, mihositrana na ny ao tokantrano, toetsain'ny lanitra, toetsain'ny fanjakan'ny lanitra, toetsain'ny fanjakan'Andriamanitra, tia miresaka zavatra tsara, ary tsy hatreo ihany, mahazaka ihany koa ary faly rehefa mare zavatra tsara momba ny hafa. Zany tompoko ny toetsain'ny fanjakan'Andriamanitra ivavakintsika. Saotranao izay Andriamanitra noho ny fitiavanao sy famindram-ponao. Tena zava-dehibe ho anay na dia zavatra kely na mety ohatra kely anankiray tahaka izany aza, hoe ianao Andriamanitra tsy nilaza, tsy nanaparitaka, tsy nampihely afa-tsy ny zavatra tsara hitanao tamin'ny Joba. Omeo anay zany toe-panahy toetsaina zany. Ovao tanteraka izay. Ampio zay tsy hanahaka ny toetsain'ny Satana. Satana tsy nahazaka mandre zavatra tsara mikasika amin'ny hafa, dia tsy maintsy nilaza zavatra ratsy. Ampio zay mba hianatra le toetsaina ao aminao, lay fanao ao aminao, le fomba fisaina ao aminao. Dia ho tahirana ny tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen.